Dia ampifaliana trano no iarabanan'ny mpiray tanindrazana rehetra, ireo rahalahy sy anabavy eto tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Faly miarabanao ny ekipa rehetra tonga soa eto amin'ny fandaharana ifampahirezany samy malagasy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika hifaly fa manatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia indretintsika tafahoana soamatsara eto indray noho ny fahasoavan'ny Tompo. Ka mankasitraka indrindra n'le tsy fahafoizanao an'izao fotoana izao. Zay foana ny antsika mieritreritra hoe anohany misy rahalahy sy anabavy mpiray tanindrazana miaraka maneho ny fahavononany hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Tokony hahafaly zany tokony mampahery zany. Indrindrindrindra fa ireo malagasy izay any amin'ny bout du monde rehetra any matetika tsy dia be malagasy mifanerasera loatra fa na misy ary dia vitsivitsy ihany dia indraindray mahatsiaro hoe irery. Tsy irery ianao fa misy malagasy mpiray tanindrazana aminao miara-miazakazaka aminao hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ka akasitrahana indrindra ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao nanolotra ny fotoanany sy ny fiainany mba ho anjakan'ny Tompo ho fenona ny herin'Andriamanitra mba hahafana maharitra hatramin'ny farany. Mirary soanao ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao mba ho feno ny herin'Andriamanitra ianao ary haharitra hatramin'ny farany. Izay ihany ny antsika zao amin'izao andro farany izao tena le hoe malagasy feno ny herin'Andriamanitra. Ka afaka mitsangana indray andeha hiazakazaka ary haharitra hatramin'ny farany. Raha misy mpiray tanindrazana zao vao tafaraka taminay tamin'ity androany ity izao moa voalondohan'ny taona dia tsara ny mifampirary soa ho an'ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra, ny azonao ny fahasalamana, ny azonao manatanteraka ny projet anao indray amin'ity taona vaovao ity. Misaotra ny Tompo koa tsika fa mbola nomeny tombon'andro androany azahoantsika mivory eto indray amin'ity androany ity. Ndao raisiny izao tombon'andro nomeny Tompo antsika izao ho tombontsoa lehibe hoentina andinihan-tena sy bebahana amin'ireo fahadalana, ny ditra, ny fahotana izay mbola misy amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ndao hangataka ny fanahy masina hampiaiky fampanotintsika. Ny olona manamary-tena dia tsy handray ninina mihitsy amin'izao fampianarana izao fa ny olona manetry tena dia vangin'ny Tompo ho fenona ny vokatry ny fanahy. Ka ndao hampirehetina indray ny toe-panahy feno fisaorana ny Tompo amin'ity androany ity fa tena tsara izy. Mino fa efa mahita an'izany ianao. Mino fa feno an'izany fahatsapana izany ianao satria ianao le mpianatry ny Tompo ianao le fahazavan'izao tontolo izao nanokana ny fiainanao anjakan'i Jesosy dia mino fa efa feno fifaliana ny malagasy tsirairay avy indray amin'izao fotoana izao noho ny fitiavana sy ny famindrapoa lehibe. Ho an'ireo voazao mihitsy vao tafaraka aminay dia izao fandaharana izao dia manatanteraka ny nandidiny Kristy antsika hoe aoka ny teny Kristy hitoetra betsaka aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny hira ara-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'ny Tompo. Izany ny didy napetraka Jesosy ho antsika, aoka ny teniny hitoetra betsaka ao amintsika amin'ny fahendrena rehetra. Amin'izao andro farany izao dia mila mitoetra betsaka ao amintsika ny tenin'ny Kristy. Mampandiny teny izany hoe inona no mitoetra betsaka ao amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Fa amin'ny Baiboly dia mandidy antsika hoe aoka ny tenin'ny Kristy no hitoetra betsaka ao amintsika. Izany no mahatonga an'izao fandaharana izao. Ka raha mbola misy olona amin'izao fotoana izao mbola vaovao be izy satria asaina misaotra ny Tompo. Mbola vaovao be izy ny amin'izany mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra zany mbola vaovao be izy amin'izany hoe anokana fotoana hianarana ny tenin'Andriamanitra izany dia izany izao fandaharana izao. Ary manasanao ny ekipa rehetra sy ireo malagasy mpiray tanindrazana eran-tany
mba hiaraka ifankahery atao anatin'izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy sendrasendra ny nahatongavanao eo fa sitrapon'ny Tompo. Aza miala ianao fa anova ny fiainanao ny fiarahanao amin'ny vahoaka malagasy ao anatin'ity fandaharana ity amin'izao fotoana izao. Ndao apetrakintsika eo am-pelantanan'ny Tompo ny fandaharana fa mila ny fanatrehantsika. Jesosy misaotra anao zay noho ny tamin'ity androany ity indray lovorianao eto indray ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Tompo, mamelany tsy fahataterahanay fa anantona ny teninao indray zay amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo fanirian-dratsy, ireo fisainandratsy, ny foratsy, ireo toe-panatsiaraka an'Andriamanitra rehetrarehetra atao anatinay, mangataka ny fanahinao masina zay anadio amin'izao fotoana izao, mangataka ny lay asa mahagaga ataonao zay amin'izao fotoana izao dia ny anadiovanao tsirairay avy amin'ilay rà nalatsakao teo ambony azy fijaliana. Tompo, mangata-pamelany zahay, mamelany elokay fa anantona ny teninao zahay. Raha izahay izao dia tena tsy mendrika, fa zay Tompo anantona anao zay satria zay teo afaka, teo soratanao any an-danitra ny anaranay, dia ndreto zahay anokana fotoana hianarana ny teninao. Tompo, ampio ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Jereo ireo malagasy mangetaheta, jereo ireo malagasy mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra, mangataka ny fanatrehanao zahay, mangataka ny fanahinao masina zahay, mangataka ny herinao zahay mba ho amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tompo, manatrehanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, fa tsy tiany devoly izao ataonay izao dia manao zavatra be da be izy tsy hahakonsantre ny malagasy, nefa betsaka ny malagasy mangetaheta, mahatsapa fa andro farany izao ary te ho afaka, te ho mpianatra ao, te hiara-pandova aminao rehefa hiverina indray ianao hakan'ireo anao. Jesosy, mamindra fo aminay amin'ity androany ity, mila ny fanatrehanao zay momba anay amin'izao fotoana izao. Apetraka eo an-tananao ny fotoana fa tsy afaka ny anao ninina mihitsy zay ary fantatray zany, ary zay koa mila ny fanatrehanao satria hafa mihitsy rehefa eo ianao Jesosy, ka mangataka ny fanatrehanao zay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny voninahitra mandrakizay atolotry ny malagasy rehetra ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka, Tompo ny Tompo, lay voalohany sy farany, lay tompo ny fahefana rehetra, lay masina indrindra, lay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, miasa sady manjaka mandrakizay, ary amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany tsika rehetra na hoe Amen. Manasa ny tsirairay avy indray amin'ny izao voalondohan'ny taona izao hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Lohahevitra anankiray atao hoe miankina amin'ny teny fampanantenana no hianarantsika indray amin'ity androany ity. Voalondohan'ny taona izao tsaritsika mametraka ny fiainantsika amin'ny teny fampanantenana ny Jesosy Kristy. Misy olona ametraka an'izao taona izao any amin'ny mpanao fanafody gasy, any amin'ireo milaza zomahay. Misy olona mametraka ny fiainany amin'ny voninahiny, amin'ny fahaizany, amin'ny hatsaran-tarehany. Misy olona mametraka ny fiainany amin'ny informatika efa avolenta, amin'ireo mot de passe, amin'ireo logiciel efa tena manara-penitra, be da be ny ametrahan'ny olona ny fitokisany sy ny projeny amin'izao taona vaovao izao. Efa nianarantsika nandritran'izay fotoana betsak'izay fa zany rehetrarehetra zany raha mbola zavatra ataon'olombelona dia tsy azo ametrahana fanantenana. Androany manasa ny malagasy ny tenin'Andriamanitra ametraka ny fiainantsika amin'ny teny fampanantenana. Ny tapany voalohany dia ianarantsika fa Andriamanitra dia mahatoky tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ovakitsika ny boky nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Hebreo toko 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany raha Andriamanitra te hanao kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fampanantenana, ny tsy fiovan'ny heviny dia no amafisiny tamin'ny voady izany. 9:20 mba ho zavatra roa aloha
tsy mety miova izay tsy ain'Andriamanitra andengana ny ahazontsika fampirisihana mafy, de isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika. Tenin'Andriamanitra milaza fa Andriamanitra tsy miova hevitra ary no amafisiny tamin'ny voady izany. Andriamanitra de tsy afaka mivoady amin'iza na amin'iza satria tsy misy amboniny intsony, de ny voady tamin'ny tenany ihany Andriamanitra, ny amin'ny teny fampanantenana. Zany no teny hoentintsika manantona an'izao fampianarana izao, teny azahoana toe-panahy mijery an'Andriamanitra, lay tompon'ny fahefana tsy hairefesina. Ndao mihitsy aloha tsika handinika an'izany hoe Andriamanitra tompon'ny hery rehetra, tompon'ny fahefana tsy hairefesina. Toe-panahy mibanjina an'Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery no hoentintsika manantona ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. De moramora ho antsika ny mandray ny fampianarana, moramora ho antsika ny miankina amin'izany Andriamanitra lehibe sy mahery zany, mametraka ny fitokina tanteraka amin'Andriamanitra. De hiova hevitra daholo ireo olona izay nametraka ny fitokisany amin'ny zavatra hita maso. Tsy mety fay mihitsy ny zanak'olombelona fa efa diso fanantenana foana amin'ny hevitry ny olombelona, diso fanantenana foana amin'ny toetra ny olombelona, fa tsy mety fay mihitsy fa rehefa voa de mbola manao indray rehefa aveo. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy ny malagasy ny mahalehibe an'Andriamanitra, ny mampahery an'Andriamanitra ary tokony ametrahana fitokisana. Ndao tsika andinika lalina amin'izany hoe Andriamanitra teo aneo amin'ny mpandova araka ny teny fampanantenana ny tsy fiovan'ny heviny. Androany Andriamanitra de mbola te aneo amintsika fa tsy miova izy. Izay niteneniny tamin'ny voalohany de mbola teneniny indray androany zany. Raha olona makatoy ny teny, raha olona concentré tsara, raha olona manana fanetretena de hifaly hibitabitaka amin'izany toetra n'Andriamanitra zany. De maneo indray izy androany fa tsy miova ny heviny, de tsy hoe tsy miova fotsiny heviny fa narahany voady zany, de izy mihitsy no ny voady tamin'ny tenany. De hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ireo zavatra anankiroa ireo izay tsy hain'Andriamanitra andengana. Andriamanitra tsy olombelona ka handainga sy hambitaka sy handiso fanantenana, fa Andriamanitra de Andriamanitra mitana ny teniny izy, Andriamanitra mahatoky. Ho an'izay rehetra tafaraka amin'ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao, mifalia ianao fa manana ny Andriamanitra lehibe, mifalia ianao fa manana ny Andriamanitra tompon'ny fahefana tsy hairefesina. De manasa ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity, ndao tsika ametraka ny fitokisana amin'izany Andriamanitra zany. Inona ary ny projet na ny ankizy kely na ny tanora na ny zatovo na ny lehibe na ny zokiolona, inona le projet inona? Efa nandeha nidododo ve? Efa nandeha nitady olona ve? Efa nametraka fitokisana tamin'ny fisainan'ny olombelona ve sy ny hevitry ny olombelona ve sy ny zava-bitan'ny olombelona ve? Efa diso fanantenana ve? Okizay, stop. Ndao ametraka ny fitokisantsika, ndao hiankina amin'ny teny fampanantenana, fa Andriamanitra manatanteraka an'izany teny fampanantenana izany. Andriamanitra tsy miova amin'ny heviny ary indrindraindrindra fa izy efa nivoady tamin'ny tenany ihany. Raisao amin'ny toe-panahy feno fibanjinana an'Andriamanitra zany fampianarana zany, fa hitanao fa manomboka androany tsy ametraka ny fitokisanao amin'ny hevitry ny olombelona intsony ianao sy ny zava-bitan'ny olombelona. Raha hatramin'izay de ny voyagen'ny chauffeur rehetra de napetraka tamin'ny visite teknika, fa manomboka izao ianao de ametraka ny dianao amin'ny teny fampanantenana fa Andriamanitra de miaro. Raha hatramin'izay de nametraka ny fitadavan'asa sy ny fianarana tamin'ny ireo olona ambony sy ireo olona manana toerana amin'ny sampan-draharaha maro samihafa ny tsirairay, de zao ny projet anao apetrao amin'ny teny fampanantenana fa Andriamanitra manatanteraka an'izany. Petera 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo tsy mahaelan'ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany,
fa maharo-po amintsika izy ka tsy tiany isovery fa mba ho tonga amin'ny fibebahana ny rehetra. Tenin'Andriamanitra manasitrana ny malagasy rehetra, zany hoe ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany. Itsika no maditra, itsika no tsy manana ny vokatry ny fanahy, itsika ny tsy pakatoa de mahazo vahana ny asan'ny devoly. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny mpianatra Jesosy, pakato ny teny de izy tsy mahaela ny teny fikasany. Efa be da be ny malagasy nahazo an'izany. Efa be da be ny malagasy tanteraka tamin'ny fiainany zany, de manasa indray androany ho an'ny malagasy izay mbola misalasala, ho an'ireo malagasy izay mbola metehatra tamin'ny olombelona, tamin'ny fahendren'ny olombelona, tamin'ny hevitry ny olombelona, tamin'ny zava-bitan'ny olombelona, manasa indray amin'ity androany ity ndao ametraka ny fitokisana amin'ireo teny fampanantenana. Be da be ny teny fampanantenana azo raisina amin'izao fandaharana izao sy ireo fandaharana efa hitantsika, na ny teny fampanantenana ihany koa enonao any amin'izay lalana lehanao any sy izay nianarana tamin'ny sekolalady sy izay nianarana tamin'ny katesizya, fa tsy manana fotoana be da be tsika hitanisanana an'ireo teny fampanantenana rehetra ao amin'ny Baiboly, fa ny tiany ny tenin'Andriamanitra ho tanterahan'ny malagasy amin'ity androany ity de ny fandresen-dahatra ny malagasy rehetra ametraka ny fiainany amin'ny teny fampanantenana an'Andriamanitra. Nomery 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina, na efa nilaza va izy ka tsy noefany, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny tsara. Korinthiana 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny teny fampanantenan'Andriamanitra rehetra ho aminy dia eny, ary ao aminy koa ny amen, ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalanay. De i Paoly sy Silasy ary Timoty izany. Ireo tenin'Andriamanitra ireo de manambara ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Tena milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mba olona. Miavaka tsara mihitsy ny maha-Andriamanitra azy amin'ny toetrany izay tsy mandainga, tsy miova, mahatoky. Izay ny tapany voalohany hoentintsika mba tena ho tafalatsaka mihitsy ao amin'ny malagasy tsirairay avy ny fahatokisana an'Andriamanitra. Karaha misy olona efa nametraka ny fitokisany amin'ity zao tontolo zao mamitaka ity de ireo ny tenin'Andriamanitra manambara fa tsy miova izy ary mbola no amafisiny tamin'ny voady indray izany toetrany izany. Ijery ohatra anankiray tsika ao amin'ny Baiboly amin'ny fahatanteran'izany teny fampanantenan'Andriamanitra izany. Ovakitsika ny bokin'i Isaia 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ampahatsiarovy aho ka avia isika hifandahatra, alaharo ary ny teninao mba ahitana izay mahamarina anao. Tenin'Andriamanitra indray ity miantso ny malagasy rehetrarehetra mba hampatsiahy an'Andriamanitra andreo teny fampanantenana azahoany manatanteraka azy. Rehefa mahatoky an'Andriamanitra ny olona anankiray de mipasy amin'ity dingana anankiray ity indray amin'ny fampahatsiarovana an'Andriamanitra ireo teny fampanantenana izay takiny mba hanampian'Andriamanitra azy amin'ny toe-javatra izay miseho amin'ny fiainany. Tsy mitovy daholo ny toe-javatra miseho amin'ny fiainany tsirairay avy sy izay zavatra angatahany tsirairay avy de manasa anao andray ny teny fampanantenana izay eninao, ary ihany koa amaky Baiboly tena izy mba hoentiny tsirairay avy hampahatsiarovana an'Andriamanitra amin'ny fanampiana izay tiany tsirairay avy ho ataon'Andriamanitra aminy. Ohatra ny vavaka nataon'i Jakoba alohan'ny ionany amin'ny Esau rahalany no ianarantsika amin'ity androany ity. Zany de hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesisy 2:30 fakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba: Andriamanitra Isaka raiko de Jehova nanao tamiko hoe miverena any amin'ny taninao sy any amin'ny fianakavianao de anao soa aminao aho. 40 Tsy mendrika na kely akory azy aho amin'ny famindrapo rehetra
sy ny fahamarinana izay nasehonao tamin'ny mpanomponao, fa nita ity Jordanina ity niaraka tamin'ny teoko ao ary ankehitriny efa tonga dobo roa aho. 12. Masiny ianao afao amin'ny tanan'ny rahalahyko aho, fa matahotra azy aho, fandrao ho avy izy ka hamono aho mba amin'ireny sy ny zaza. 12. Fa hoy ianao, anisy soanao tokoa aho ary ataoko toy ny fasika eny amin'ny ranomasina ny taranakao, izay tsy azo isaina noho ny amarony. Zay ny vavaka nataon'i Jakoba netiny nampahatsahivana an'Andriamanitra amin'ireo teny fampanantenana nataon'Andriamanitra taminy. Le teny fampanantenana dia hoe anisy soanao tokoa aho ary ataoko toy ny fasika eny amin'ny ranomasina ny taranakao, izay tsy azo isaina noho ny amarony. Inona le projet ataon'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao? Raha misy projet manahirana, raha misy projet mampatahotra ny eo amin'ny fahatanterahany dia ny exercice zany dia raiso ny teny fampanantenana mifanitsy amin'izay projet atahoranao zay sao dia tsy ho vita, sao dia tsy ho ampian'ny olona sy ireo fampiororona rehetra misy amin'izao fotoana izao, sao dia ho voasakan'ity Covid-19 ty, sao dia ho voasakan'ny fanaovana vaksiny, sao dia ho voasakan'ny izao efa tany tsy mandry zao, sao dia ho voasakan'ny firenena efa mifampiantsy zao. Dia misy fanahiana sy tahotra ao anatin'ny zanak'Andriamanitra, dia maka ianao teny fampanantenana anankiray mifanitsy amin'ny projet anao, ohatra ny nataon'i Jakoba, dia ndana mandoalika miresaka amin'Andriamanitra mampatsiahy an'izany teny fampanantenana izany. Dia tena nampatsahivon'i Jakoba azy tsara mihitsy ny teny fampanantenana izay nataon'Andriamanitra taminy, satria ohatra ny zavatra mifanohitra mihitsy ny hitan'i Jakoba. Raha maty izy dia ahoana no ahatanterahany izany hoe dia ho ataon'Andriamanitra ho toy ny fasika eny an-dranomasina ny taranany. Dia amin'ny maha-olombelona azy dia nampiasa stratégie ihany izy mba hikalmena ny Esau. Fa vao maika ohatra ny s'aggraver ny situation dia hozy Jakoba hoe non, Andriamanitra efa niteny tamiko ampatsahiviko azy ny teny fikasana, dia lasa izy nifandahatra tamin'Andriamanitra. Ny valiny ao amin'ny Genesis 3:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandeha teo anoloan'izy rehetra Jakoba ka niankohoka impito tamin'ny tany mandra-pahatongany teo akaikin'ny rahalahiny. 14. Dia niazakazaka hitsena azy Esau ary nisakambina azy, dia namina ny voziny sady nanoroka azy, dia nitomany izy ireo. Zany lay Andriamanitra manisy soa. Raha Esau te hamono an'i Jakoba dia lasa fampisakambina sy mifamihina sy mifanoroka sy nitomany izy mirahalahy. Zany no Andriamanitra ametrahantsika ny fitokisantsika. Zany Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny nataony, fa rehefa hoe anisy soa izy dia tena anisy soa tokotrany. Dia io tanteraka tamin'i Jakoba lay teny hoe anisy soa. Ny fahatanteran'ilay hoe ataony toy ny fasika ny taranak'i Jakoba dia avelako ny tsirairay anisa ny taranak'i Jakoba hatramin'izay ka hatramin'izao taona iainantsika izao dia mbola reo ihany ny Israelianina hatramin'izao. Zany lay Andriamanitra mitana ny teniny. Manasa anao ary amin'izao fotoana izao, ndaontsika hiankina amin'ny teny fampanantenana. Tsy maintsy misy dingana nefany ataon'ny tsirairay avy dia ny mametraka ny fitokisana amin'ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra. Lay Andriamanitra tsy miova amin'ny heviny sy efa nivoady amin'ny tenany ihany, dia ndao apetraka amin'ny projet antsika amin'ity taom-baovao ity fa adalana ny mbola hitoky amin'ny zay sécurité rehetra misy eto amin'izao tontolo izao, ny olona hitokisantsika rehetra amin'izao tontolo izao, zay zavatra vitan'ny olombelona amin'izao fotoana izao. Ohatra anankiray hoe nisy nieritreritra ve ny olona teto ambony tany hoe ndray andro any io Capitole io dia azo hidiran'ny olona be da be ohatr'ireny. Raha ny sécurité an'ny Capitole zany efa tena tsy fantatra intsony ny milaza anazy, fa mbola tafiditry ny olona ihany le Capitole. Dikan'izay na ny atao hoe fitondram-panjakana Amerikanina zany dia efa tsy manana n'izany sécurité izany intsony,
Nefa raha ny sécurité amin'ny firenena Amerikanina zany a, de raha mifevitry ny olombelona de efa tena tsy ahidirana tsony, nefa reny ny vokany. Raha misy olona amin'izao fotoana izao nametraka ny fitokisany amin'izao tontolo izao, tonga tia ny tenin'Andriamanitra, ndao tsika hiankina amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mba mandainga. Ny zavatra tokony ataon'ny tsirairay avy fotsiny a, dia ny mampatsiahy an'Andriamanitra izany teny fampanantenana izany a, ary ny tena mahafinaritra amin'Andriamanitra dia izy miteny hoe ampahatserovy aho ka avitsika hifandahatra. Tena ohatran'ireny miresaka amin'ny olona ireny anie zany hoe Andriamanitro, izao no teny fampanantenanao. Ay izany, dia tena mitaky mihitsy, mifandahatra zany anie tena mitaky. Ka manasa anao ny tenin'Andriamanitra, aza asiana elanelana tsony eo aminao sy Jesosy sy Andriamanitra, fa izy mihitsy no efa miteny hoe avy hifandahatra dia ampahatserovy izy a. Ny anjarantsika dia manatanteraka an'izany. Rehefa vita izao fandaharan'izao a, manasa ny malagasy rehetra ampatsiahan'Andriamanitra ny teny fampanantenana ho amin'ny projet amin'ity taona ity a, ary hifandahatra aminy a, fa Andriamanitra tsy mahaela ny teny fikasany. Dao petraka eo am-pelantanan'ny Tompo izao teny izao fa sao dia alain'ny devoly. Jesosy misaotra betsaka noho ny teninao. Mahery zahay satria efa ketraka hoe ahoana indray ty taona ity, inona indray ny zavatra iseho, reto variant be da be hoentin'ity Covid-19 ty, ahoana ny momba ny vaksiny, ahoana reto firenena rosianina efa miantsiady reto, ahoana reto firenena be da be efa mifampiantsiantsy reto, ahoana indray ny amin'izao ady sy filazana ady izao, ahoana ny amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana, ahoana ny amin'ny fianakaviana rehetrarehetra. Be da be Jesosy ny orooro efa nahazo anay a, noho ny amin'izao fiainana izao. Tonga nefa ny teninao a, misokatra daholo ny saina, fenitsika faly ny malagasy a, satria afaka miankina amin'ny teny fampanantenana zahay. Mamela anay amin'ny fanadinonay fa ianao lay Andriamanitra tompony fahefana tsy arefesina. Variany zay Jesosy dia adinodino zany. Tonga ny teninao androany a, misaotra indrindra. Jesosy mekohoka izay androany, mekohoka amin'ny malagasy rehetra, midera sy mankalazanao, reto ny lohalikay, tia ny vavanay, atolotra ianao a, hiderananao sy iankofana aminao noho ny hatsaranao, nanomezanao a an'izao a teny a izao androany. Hafa mihitsy ny ao aminao Jesosy, misaotra betsaka namangy ny malagasy, misaotra betsaka ny ampatsiafa na inona zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity, dia afaka miankina, afaka mahatoky zahay amin'ny mpanjaka sy ny tompo, lay mitantana ny fiainanay isan'andro. Misaotra betsaka Jesosy fa posaka indray masoandro ny fifalian'ny malagasy a, satria eto ianao, satria mijery anay ianao, satria mamangy anay ianao. Ampio zahay amin'ny projet anay a, fa ametraka ny projet anay zahay a eo an-tananao, ametraka ny hoavinay zay a eo an-tananao, satria zay rehetra jerena dia efa tena mahakivy daholy. Tompo, tena misaotra betsaka mankasitraka amin'ny teny fampanantenanao. Mangataka amin'izao fotoana izao ny anampiana malagasy rehetrarehetra anana hery hoentina mampatsiahy sy hifandahatra aminao a, rehefa vita izao fandaharan'izao. Tompo, aza vela isy malagasy ray hiala maina amin'izao teninao izao a, fa hoaka ny malagasy rehetra ho feno ny herinao a, azahoana mandeha mampatsiahy sy mivavaka aminao a ao aorianan'izao. Misaotra betsaka niaraka taminay a tamin'ity androany ity. Tompo, apetraka eo an-tananao ny fiainanay, fa tsy fantatray a, ary zay tsy mahavita na inona momba ny fiainanay a, zay manana ny mpanjaka sy ny tompo a, dia rainay mandrakizay ny anaranao. Ny malagasy rehetra angataka an'izany vavaka izany amin'ny anaranao, ary tsika rehetra nao hoe amen. Mankasitraka indrindra ho an'ny mpianatry ny tompo a, tsy niova radio ianao a, mametraka ny mandram-piona ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao a, fa manantena ny mbola hifankahita. Ndao tsika hiankina amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra, fa efa ho avy Jesosy.